Ny filohan'ny antoko tokony fivoaran'ny malagasy Andriamatoa Serge Simbe Jovial izay efa kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 ihany koa izy miarabanao tompoko. Miaraba aminao ary miaraba ny mpanao gazety rehetra sy ny teknisiana rehetra nanao ny ezaka amin'ny fampitana izao fandaharana izao ary miaraba ny vahoaka malagasy na tokantrano ihany koa mitafatafa sy iaino izao fandaharana izao. Andriamatoa Serge Simbe Jovial filohan'ny antoky ny fivoaran'ny malagasy manahoana ny fahitanao an'le hoe fanoherana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Tsisy zany fanoherana zany. Satria nilazako azy ilazako azy ao ny fond dia ao ny forme. Forme an'le fanoherana misy fa le fond am'le fanoherana tsy misy. Alohan'ny anao manohatra, ina n'olo le tohananao, ina aloha toerinao. Toerinao fatako ny fanoherana manohatra olona fa tsy manohatra programme. Za efa terenako tsy manohatra olona fa manohatra programme. Zay aloha voalohany indrindra. Raha manohatra programme anao manana force de proposition. Mbola nahita ve nareo fanoherana ty programme hoentina anoherana n'ity fitondrana ity, anoherana n'izao programme anasa n'izao fitondrana zao, anoherana hoentinay eo am'le fitondrana rehefa zay fanoherana mitondra n'ity firenena ity. Mbola nahita ve nareo? Zay le fond. Donc raha mbola tsy eo zany fond zany tsisy zany fanoherana zany. Fa forme misy mitabataba gauche mitabataba droite. Misy le forme fa le fond no idirako. Zay ny mahatonga ny hoe tsisy force misy namana zay ny teny tamiko solom-bavabaoka amin'izao fotoana izao voatsely zay ny teny tamiko izy malemy le fanoherana ane tsy ny fanoherana mafy le fitondrana tsy ny fitondrana ny mafy fa ny fanoherana ny malemy. Samihafa zany. Fa raha manana firenena ianao, manana mpanohatra, jerevo la izy kondray la France, jerevo ane Macron, fa tena matahotra mihitsy. Satria mafy le fanoherana, satria misy programme mafy le fanoherana. De zay le tsisy any amintsika. De ho hita hoe mafy le fitondrana, zao le fitondrana, de tereniko amin'io raha ablo raha maheno azy, averiko indray. Tsy ny fitondrana ny mafy fa ny fanoherana no malemy. Tsy manana programme matotra, manohatra olona fa tsy manohatra programme, tsy manana force de proposition de suggestion. Zay le izy zay. De tapitra amin'izay foana le fomba fanoherana ao Madagasikara. Rehefa tonga eo anao, de io ve anao tsy le vahoaka tsy mety hidina an-dalambe io? Normal, satria ina zavatra tolotra ho azy izy hidina efa impiry izy nidina tena. Ina zavatra tolotra ho azy? De rehefa tonga eo anao de ohatrany tamin'ny 2009 ohatrany tamin'ny 2018 eo ihany no mitohy ary eo ihany no mitohy de vao maika mihasarotra le fiainana de eo ihany no mitohy ary vao maika miapira de ina ny mbola hita tsy adalainao amin'izany vaoka aloha zay anao ny fitadiavana isanandro sy ny karazana. Eo le fomba fanaovana politika sy fomba fijery mila miova mihitsy le fomba fijeritsika sy fomba fanaovantsika politika. Na iza no tonga eo mbola hitatsika reny zavatra nisy tamin'ny 2018 fitondrana vatapaty nampalahelo ny vahoaka malagasy rehetra ny fitondrana vatapaty teny amin'ny 13 mai. Mbola reny foana ny atao amin'izao fotoana izao. Fanaratsiana olona fa tsy ny fanaratsiana an'le programme sy le paramètre économique. Za raha miteny de le paramètre économique avoakan'ny banque mondiale, avoakan'ny banque centrale atsika, avoakan'ny instatsika, reny resako, reny paramètre en rouge reny resako ary reny no proposeko hoe tia ny vahaolana, tia ny solution, tia ny zao. Eo amin'le hoe marefo ny fanoherana malemy mihitsy nisy n'ilay feo nandeha tamin'ny faraparan'ny volana jona iny fendohan'ny volana jolay le hoe 3e mandat ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Fahitanao an'izany mety havita an'izany hoe zany reto fitondrany reto hoe kitikitika ny olona lampanorenana io raha vao hoe zay mantsy de hoe analava fotoam-piasana ny filoham-pirenena rehefa hoe misy ny mikasa kitikitika an'io rehefa eo amin'ny fitondrana mety ho vita ve zay raha izao zavatra tsy ho vita ny fitondrana? Ina zavatra tsy vitany? Telenao amiko hoe ina zavatra ataon'zareo tsy vitan'zareo de tsy voafahafafa fotsiny eo amintsika eo. Satria ina ny antony? Mbola mifandraika teo ihany marefo ny fanoherana. Fa raha mafy ny fanoherana
Macky Sall ane tany Sénégal saika anova constitution nidina andalambe ny olona niaraka mpanohatra matanjaka ny filoha am'izao fotoana zao sy ny premier ministre Sanko am'izao fotoana zao reny tête de liste nanohatra n'izany zava-drano nidina tany andalambe niaraka amin'ny vahoaka maro niemitra izy nanova constitution ka raha manana an'izay ny force zay ny mpanohatra tsy ho tonga am'izany troisième mandat sy zany changement de constitution zany raha tonga am'izay o fa zany o de tena miteny aminao tsara mihitsy ah eto raha zao fanoheran'izao tsisy masakana ny fitondrana mihitsy anova ny constitution satria inona mandeha par fifidianany tonga ny fifidianany de anohatra indray mpanohatra tsy anaiky an'io zay de vitavita eny any zay zava-misy eo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo nanohatra de vitavita teny any tonga ny législatif tsy anaiky an'io zay fa nangalabasy de vitavita eny tonga ny communal hoe tsy anaiky an'io zay arabaty ohatry zao de vita de mbola nisy suitiny dôly ve dikan'izany aza lemena ny vahoaka fa reo raha anovany io ny fitondrana troisième constitution vitan'io tsisy anohatra azy izy ny anohatra azy ny senisany ACC tsisy manohatra an'izany ny administration rehetra eo ampelantanana izy ny anohatra an'izany ny seul moyen noerana an'izany de ny mpanohitra fa mila mpanohitra matanjaka mirahina ary manana programme matotra hoentina ao amin'ny vahoaka fa raha tsisy an'izany ianao aza mieritreritra an'izany mihitsy hoe anohitra ianao an'izao na ny fanoherana rehefa mizara mpanohitra ao ny fanoherana ao ny firaisankina ka midika anao fa force iny zany force zarainao roa ve de hitovy amin'ny force n'olona anankiray ery tsy hitovy mihitsy zany e de tsika de iaina ohatry zao foana ary za efa hiteneniko foana hoe ny firenena anankiray tsy manana mpanohatra matanjaka de manao anjambany foana ny mpitondra eran-tany io mila contre pouvoir zay le atao hoe contre pouvoir mba hahafahan'le mpitondra manitsy ny diany eo amin'le hoe drafi-pampandrosoana ny Madagasikara manahoana ny fahitan'ny antoko afimana zany amin'le hoe drafitra hampandrosoana zao fitondrana zao any Madagasikara tany amin'ny taona 2024 tany izy no efa nanana an'ilay drafitra hoe UM niova teny am-pandinana le izy ny fahitanao an'izay mpisehatra ara-politika zao aloha ny zavatra nahazatra ny Madagasikara nahazatra ny mpanao politika malagasy de tsy manana natao hoe projet de société zay zava-nisy foana amin'ny fanaovana politika eo Madagasikara fa au fur et à mesure mandroso le fitantanana de iny zay masaka ao an-tsaina sy ny karazany zay no atao eritreretina ampandrosoana le Madagasikara tamin'ny 2024 fantatra tsara fa izao fitondrana zao anisany nanana hoe tia ny programme atolotrinay ny vahoaka sy ny karazany fa fanontaniana apetraka fotsiny hoe taiza tamin'ireny programme reny mitafita amitsika amin'ny teny zao miova ny andalina le programme dikan'izany tsy pas un projet de société fa projet de inona moa ty propagande zay ny différence n'le zavatra zay projet de société rehefa tonga eo amin'le fitondrana ianao iny zavatra iny no ampiarinao hoentinao ampandrosoana an'le firenena tsisy tao anatin'iny zavatra iny nentina nampandrosoana ny firenena nanomboka tamin'ny 2024 nalany ny filoha ka hoentina ampandrosoana an'le Madagasikara zany hoe lasa programme de campagne le zavatra fa tsy programme projet de société hoentina ampandroso an'le firenena zay ny fahasamihafana ary zay ny olana eto amin'ity firenentsika amin'izao fotoana zao mikasika ny fampandrosoana Madagasikara satria tsy manana an'le vision sy le projet de société hoentina ampandroso an'le firenena alohan'ny mitondra an'le firenena ary io efa nahazatra ny mpanao politika rehetrarehetra teo amintsika teo zay zany ny ezahanay tamin'ny nanomboka 2014 tamin'le association ary vadika parti politique hoe ary hatramin'izao ary ny antoko hoe manana le projet de société hoentina ampandroso an'le firenena rehefa tonga ny fotoana hoe anomezany vahoaka fa efananao hoentina mampandroso an'izay firenena zay zany le zavatra fahasamihafana ary ny mpanao politika ao amintsika efa jerevy tsara 2028 rehefa ho tonga indray de misy mpanao politika misy ana ilatsaka filoha manana programme an'asa zao ny programme an'asa tsy zavatra soatana fotsiny fa mila dinihana satria miainga amin'ny antsoina hoe programme nation pays satria Madagasikara fantaritsika tsara fa tsy afaka mamatsy na ny ministra ny inona moa ty ny talana vaovao ary ny tery mihitsy hoe tsy manana capacité d'autofinancement Madagasikara amatsina
ny asa sy vina eo Madagasikara. Dikan'izany alohany amatsin'olona ny programa anasanao a dia miainga amin'ilay programme national pays le zavatra. Inona le filan'ilay firenena, inona le zavatra tadiavin'ilay firenena, ary iza daholo ny afaka matsy an'ilay tetikasa avy eo, tsy maintsy jerevanao daholo zany zavatra zany, ary aiza daholo ny ekipa mitovy fijery aminao anatanteraka an'izay asa zay. Zavatra rehetrarehetra zay, zay point rehetrarehetra teneniko aminareo zany manke tsy ao amin'ilay zavatra nentina nandraisana lahatra an'ilay vahoaka. Dia zao le firenena hitantsika zao, dia zao tsika vao miteny hoe aiza ho aiza nisy zavatra nampanantenana anay nisy zavatra, dia tsy tanteraka le zavatra, satria tsika ihany koa tokony mieritreritra hoe io critère le tenenina le zavatra tenenina mandritry ny fampanantenana io ve fomba ahoana natanterahana azy, aiza nahitana financement natanterahana an'le zavatra sy ny karazany. Mbola averiko indray ary averiko eto indray tamin'ny 2018 reny anisany ny félicité naneny programme anasanay tamin'ireny n'Union européenne mihitsy ny félicité hoe ahoana nandrafetanareo an'io programme io. Dia zavatra roa no teneniko tamin'izareo tamin'izay, niainga tamin'ny filana aloha, filan'le firenena, inona le filan'le firenena, inona le fampandrosoana ilain'le firenena, inona fampandrosoana ilain'ny vahoaka, dia niainga ihany koa inona ny critère international amatsina n'io programme io. Zay le zavatra zay, miainga amin'izay zavatra zay. Andriamatoa Serge Jovial, eto amin'ny fandarana zara hevitra, inona zany ny fahitanao an'le hoe fandrafetana tetikasa rehefa eo amin'le fitondrana n'ilay antoko politika vao mandresy lahatra mpiara-miominanto ka majo vola n'ilay tetikasa, tsy niomana nitondra ve zany? Raha matoa ianao tsy manana projet de société matotra dia tsy niomana nitondra anao. Matoa ianao tsy misy ekipa matotra mizara an'le vision-nao a dia tsy niomana nitondra ianao. Satria ahoana itenenako an'izany zavatra, raisiko tsy rairay ireo zavatra, le ekipa aloha. Hitantsika hatramin'ny 2018 hatraty atao ngamba en moyenne isaky ny 9 volana dia miova ny gouvernemanta. Matoa miova ny gouvernemanta dia nisy lesika ao, dia impiry miova ianao misy lesika foana, zany hoe le ekipa mihitsy zany tsy mahafantatra an'le programme sy le priorité sy le important amin'le programme anasanao. Dikan'izany misy lesika ao aloha. Rehefa tsy mahafantatra io ekipa io dikan'izany tsisy le zavatra, zay le projet de société teneniko teo. Dikan'izany hoe tsy misy le projet de société hoentin'le ekipa ampandrosoana ny ministère sy ray avy. Il faut fantatritsika tsara fa le chef d'orchestre dia ny premier ministre. Zany hoe ny président de la république rehefa lany izy manendry ny premier ministre amin'ny PGE. Io PGE io miainga amin'le programme projet de société nampanantenaina ny vahoaka, ny fidianany vahoaka anao. Dikan'izany raha mivoana amin'iny fampandrosoana izay ataon'ny chef d'orchestre miaraka amin'le orchestre ny ministère zany, dikan'izany tsisy le zavatra. Fa eo vao mamorona hoe inona ny ataontsika, inona zao, inona zao. Dia hitantsika le firenena amin'izao fotoana izao. Teneniko fotsiny zavatra anankiray fotsiny teneniko fahavitantena ara-tsakafo. Tao anatin'ny programme zareo io fahavitantena ara-tsakafo. Jerevinareo note de conjoncture économique ny banque centrale ny Madagascar premier semestre fotsiny zareo janvier jusqu'à juin 2025 tsy niteny tany aloha efa 197% fanafarana vary, nitombo 197%. Mahaleo tena ara-tsakafo ve tsika amin'izany? 365 000 tonnes importation du riz. Fomba ahoana aiza ao anatin'ny programme anao nefa faleovan-tena ara-tsakafo. Depuis 2018 hatramin'izao ve anao mbola tsy nahavita an'ilay faleovan-tena ara-tsakafo? Dikan'izany misy problème ao, misy olana ao. Za tsy manohatra olona, ary zay fomba fanaovana politika koa ny afima, tsy manohatra olona fa manohatra le programme rehefa misy tsy mety, ary manao sosikevitra mba handehanana amin'izay fampandrosoana an'ilay firenena zay. Eo amin'le hoe fijerenan'izay le hoe asa lahara-pamehan'izay fahitanao an'ireo zavatra ataon'ny fanjakana zany, resaka inflation zany zao no idivana eto Madagasikara aloha. Fahitanao an'izay inflation, tsy fandriampahalemana ny manodidina izay, fahitanao an'le hoe lahara-pamehana ataon'ny fitondram-panjakana zany raha hoe niova nanomboka tany amin'ny taona 2024 izy nandray ny fitondrana 2024 tsika zao mbola tsy voavary olana ireo hatramin'izao. Izao le zavatra teneniko mikasika an'izay tena tsara le fanontaniana. Ao anatin'le programme io ihany misy ny atao hoe important ary misy ny atao hoe urgent. Important daholo ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny firenena, amin'ny fampandrosoana ny firenena, fa misy ny urgent.
tenenao le taux d'inflation tao tena tsaratsara taux d'inflation tsika zao avoisinage prévu 2025 chiffre ny banque mondiale io entre 7,5 à 8%. Zay prévu 2025 zay taux d'inflation. Raisitsika zay zavatra zay. Inona moa ny amétrisenao ny taux d'inflation anao raha ny 80% netana ampiasainao na ny PPN-nao anatiny zany mbola miankina amin'ny importation. Importation ne misy paramètre maro importation resaka géopolitique io resaka guerre io hitatsika ny zava-misy any Ukraine Gaza sy ny karazany Iran miankina amin'io ny importation satria iny le zavatra géopolitique iny voalohany indrindra zay. Inflation amitsika koa miankina am'le inflation am'le firenena nafaratsika an'le entana. Zay neny mahatonga hoe le secteur primaire secteur secondaire mila production ao anatiny tsika mba himaîtriser tsika ny inflation. Fa io tsy ho maîtrisenao misy manao proposition atao par décret hoe bloquena ny vidiny entana oranga reto fomba hoana no nividiananao ohatra hoe menaka ny Maurice ohatra hoe $1 de bloquenao izy ohatra hoe ataonao hoe 50 centimes au Madagascar de olona nafatra niny menaka iny zany ho perte de ho adala izy anafatra entana ho bloquenao ny prix. Zay le tolotra sy ny tinady système économique normal zany raha manafatra izy €1 ohatra androany no $1 de amidiny iny ohatra hoe $2 eo amitsika ka raha miakatra $2 ndray ny any amin'ny anafarany an'le entana tsy amidiny $2 fotsiny iny eo amitsika satria misy ny coût de transport misy ny inflation tany amin'le firenena efa niakatra le entana ny vidiny de tsy maintsy amidiny $3 ndray iny eo amitsika. De zay le mahatonga le inflation tsotsotra zany mba ho azony rehetra de dikan'izany iny miankina am'le niteneniko teo tsy maintsy ny production locale ihany ny ahafahantsika manao an'izay favorisena ny secteur primaire secteur secondaire zay ihany ny ahafahantsika maîtriser ny inflation de maîtriser atsika ny monnaie atsika io politique monétaire ny euro sy ny dollar miakatra isan'andro miankina am'izay ihany koa io cycle ray io économie io fa tsy misy zavatra miracle ataotsika. Dikan'izany aza mieritrerititsika maîtriser ny inflation na misy aza ny croissance misy croissance de 4% eo amitsika prévu cette année faible zany raha io taux d'inflation tsiko mbola tsy croissance à 2 chiffres tsisy impact any am'le fiainam-bahoaka mihitsy. Zay le zavatra zay ka tsisy miracle mihitsy io fa le politique afafinao no jinjainao efa nanana fotoana tsika nametraka ny paramètre rehetra raha za teo amin'ny fitondrana io depuis 2018 zany nanana paramètre rehetra ametrahako ny production ao amitsika ao favorisona ny production ao amitsika ao interne mba ahafana ialana miankin-dotsy kelikely avy any ivelany imaîtrisenao ny inflation interne. Manahirana ane de zao hitanao ny matière première ane miainga avy ao amitsika hitanao na fanaovana menaka tereniko teo fanaovana menaka sy ny karazana la plupart ny matière première ane miainga eo miana Maurice mandeha any firenekafo de menaka iny production avy any miditra eo amitsika eo de jerevinareo tsara maninona ary la le matière première misy ao amitsika iny ny ahodina misy voanjo any eo amitsika misy ina moa tournesol ao amitsika ko maninona reny raha reny ny ahodina ao anatiny zay fotsiny produit raisiko zay de ohatrizay koa ny vary lemaka rehetrarehetra ao Madagascar afaka mambolena vary tao anatin'ny programme anay le riz de 4 saisons fa tsy riz hybride zany atao lalaovina le zavatra riz de 4 saisons na inona le fotoana na inona le fotoana Madagascar mitsiro foana io vary io test natao niaraka tamin'ny norvégiane zany tany Madagascar riz de 4 saisons mbola tsy atao le izy satria nahoana de iny le teneniko aminao ndray hoe misy intérêt économique an'olona arovanao l'importateur alovana l'intérêt économique fa tsy l'intérêt supérieur de la nation tsy l'intérêt le firenena no arovana fa l'intérêt économique n'olombitsy no arovana satria ty importation sy ny karazany ty na natao aza le SPM raha jerevinareo tsara natsangana ny SPM manafatra vary manafatra an'izao rehetra dikan'izany manana vocation ny fanjakana tsy hanao production mihitsy fa anafatra foana anafatra vary anafatra ciment anafatra menaka anafatra an'izao atao ny SPM société d'état
Zany hoe le fidiran'ny azo lazaina hoe sehatra tsy miankina ao anatin'ilay rafitra toeka farany ny resaka toekareny zay hoe anisan'ny hoe tsy mampandroso tsy ahafahantsika mety Madagasikara manana an'izay hoe fandrosoana ara-toekareny zay ny fidiran'ireo hoe orinasa tsy miankina mitady tombotsoa izany aloha fa tsy hoe hiasa fitsabahan'ny fanjakana fitsabahan'ny privé sy ny fanjakana fitsabahan'ny fanjakana amin'ny secteur privé de fitsabahan'ny privé intérêt privé amin'ny fanjakana zay tsy mampandroso tsy maintsy tokony avahana reo ny fanjakana ane tokony manao ny sehatra rehetra mba ahafahany secteur privé miasa fa tsy mitsabaka amin'ny asa ny secteur privé zay le politique économique ny fanjakana no manao politique économique fanjakana tsy manao création de richesse fa ny privé no manao création de richesse zay foana nefa teneniko zay tsy tokony hitsabaka amin'ny raharahany privé ny fanjakana fa manamora ny raharahany privé secteur privé mba handraharaha izy mba ahafahany mandraharaha araky ny tokony ho izy satria secteur privé o io no manao création d'emploi manao croissance zany rehefa misy ny secteur rehefa misy ny création d'emploi zany hoe misy ny investissement rehefa misy ny investissement misy ny production misy ny croissance de iny impôt avy amin'iny croissance iny miditra amin'ny fanjakana zany ny fitantanana ny firenena fa raha vo ny secteur privé sy ny secteur fanjakana lié misy ifandraisany ny intérêt satria misy intérêt privé miditra amin'ny intérêt public tsy andeha mihitsy le firenena de hitatsika zao ny vokany anisan'ny tafiditra anatin'izay mantsy ty resaka jirama ity ny kompany mpitanterana anabakabaka ny resaka fitanterana solika ihany koa amin'izao fotoana izao efa tsy an'ny fanjakana tsoa zany amin'ny ampahany sasany fa efa ijabahany sehatra tsy miankina fa efa titra fotsiny ohatra ny jirama fa efa ny tsy miankina no mampanodina le orinasa amin'izao fotoana izao fa hitanao an'ireo hoe zavatra tantanin'ny fanjakana ihany koa zany maro no mampalahelo amin'izao fotoana izao fa lasa gabraraka sy hoe bokany trosa ihany koa le izy gabraraka tsy voatery hoe gabraraka fa vachale zay ny teny vazaha vachale ny tsirairay ary mampalahelo secteur stratégique ane reo tsy reko ny jirama tenenao zany secteur stratégique ny ramady zay tenenao zany secteur stratégique satria ny idirany sistanitsika sy ny karazana azonao tsara taizy ianao nahita mandehanareo airan'izao tontolo zao resaka énergétique teneniko fotsiny ohatra satria la France moa ny fantaritsika foana amin'ny exemple sy ny karaha EDF ane aoka ho fantaritsika tsara fa ny EDF ane ny secteur énergétique any EDF ane de majorité eo ny fanjakana aoka ho fantaritsika zany fanjakana ane ny majorité eo ny secteur EDF énergétique io ny resaka aéroport de Paris sy ny karazana misy privé io fa fanjakana ane majoritaire action ao zay faharoa manaraka an'izay ary ny resaka secteur aéroportière rehetra mieritreritra ve stratégique ane zany ampidirin'olona basy ampidirin'olona zao hoe ampidirin'olona zavatra rehetra trafika zao tsy maintsy ny fanjakana no manao contrôle an'iny ane ny tsika io ne gabraraka mialatsiny idirako ny jirama tenenao teo fomba ahoana mo nanekeny fanjakana efa tsy zao ihany fa hatramin'izay hoe ny fanjakana miara-miasa amin'ny groupe aso atao miara-miasa amin'ny groupe privé fa ianao ve de andony groupe privé 40 centimes de dollar ny kilowattheure de hivarotra any amin'ny mpanjifa anao 14 centimes de dollar ny kilowattheure perte foana isaky 1 kilowattheure de perte foana ny jirama ataonao ve aperte ny jirama avy eo izy forcen'olona anao privatize io de tsy mbana maneritreritra anao hoe tokony rétablissena ty équilibre ny compte ok zay efa roapolo taona mahery reo opérateur économique reo nanjifa ny jirama io foana pompe ny volany jirama ok zay mila tadiavina système vaovao ila tadiavina ny fomba fiasa vaovao manana an'izany fomba fiasa zany zay efa natolotra azay teneniko foana tsy miara-miasa amin'ny tsy manana olana amin'olo zay fa mana amin'olona ny fitantanana sy ny tsy fampandrosoana ny firenena na tamin'ny andro matoera jonama mpianatra hoe fa nomena plan momba ny jirama
ty fitondrana ty ndray efa nomena koa io hoe misy fomba ahafahana ialana amin'ity situation ty fa le problème zay lié loatra le intérêt public miaraka am'le intérêt privé dia ahodikodiny eo fotsiny le zavatra satria misy banque mondiale manana andraikitra koa ny banque mondiale sy ny communauté internationale amin'io efa hitanao le zavatra efa tsy mety efa hitanao fa le vola totako ao ve de tsy hita manjavona ohatran'izao foana anatsatsia manany banka sy ny karazany de mbola tohizanao foana le fanampiana tsy ameko tsino ry zareo satria kamaroandreo opérateur financier maka le volan'ny jirama sy ny karazany opérateur étranger mandoa impose taxe any am'le firenena vahiny satria situation na holding io exploitation Madagascar fa le maison mère any ivelany d'ailleurs any izy ny mandoa impôt de iny any ny banque mondiale ny partenaire technique sy financier tsy raha iny za tsy manefa nareo boka atosy 65% des taux d'endettement Madagascar am'izao fotoan'izao ary ny jirama manokana ny secteur public manokana raisiko ny jirama efa difotry ny troso raha izay zava-misy zay zany a inona ny tokony ho atao anarenana n'ity orinasa ity zany a reo orinasa mpanjakana razaiko teo reo a mety hoe misy ny tsotavaverina tsondro fa hoe anatsarana n'le fomba fitantanana fa hoe lasa gabraraka ny miresaka solika manao zay tiany atao a ny compagnie pitanterina tsy voaresaka teo ny resaka fifandraisan-davitra amin'izao fotoan'izao zay anisan'ny mampikaikaiky any rehetra ihany koa ny resaka tolotra amin'ireny finday ireny a azo lazaina fa alatra be mihitsy tsy azon'ny fanjakana atao tsony midrapaka tena halatra za tena miteny aminao tena halatra de inona ny azo atao misy teninao teo ny teny hoe efa misy angambany tsy azo avotana tsony tsy marina zany azo avotana daholo reo tsisy zavatra tsy azo avotana zany fa inona ny zavatra iza ny zavatra tadiavina le volonté politique sy le fahasahina anova fahasahina ijoro ho an'le firenena teneniko zavatra teneniko aminao fotsiny raha ny tena hoe itsika mila manangana natao hoe fonds de relance économique io moa nataon'zareo hoe fonds souverain fa le fonds de relance économique de misy antony nanaovana an'iny satria mba ahafahantsika miara-miasa amireto société mpanjakana reto azavaiko le izy raha ohatra ka le fonds de relance économique le teneniko de tsotra satria hitanareo zao ny privatisena daholo ny banque tany amintsika fa maninona ary Société Générale BNP aty any à Paris tsy privatisena 100%. Fa manino mbola misy part fanjakana majoritaire amin'ireo banque fa manino nefa tsika hitatsika amin'izao fotoana izao ny frantsay 3500 milliards d'euros ny firenena frantsay taux d'endettement le plus élevé en Europe. Fa manina ny tsy forcena privatisena avidiny daholo ny actif an'ireny fa manina tsika natao an'izany donc erreur stratégique dès le début privatisation za tsy miteny hoe misokatra capital afaka sokapana ny capital fa 50% mijanona ho atsika afaka atao zany hoe manana main mise tsika manana tsika ny mandrafitra stratégie hitondrasana ny orinasa mpanjakana reo zay ny tadiavana an'le fonds de relance économique zany hoe fonds de relance économique io a taux maximum de 5% ny taux d'intérêt ao anatin'izy io dia manao appel de capitaux hitatsika zao le hevitra ane le natolotra ny gouvernement ane narahana fa tsy hainy manatanteraka azy nalaina Rothschild zao objectif ny Rothschild nakana azy ane mba ahafana manana raitine mba ahafana manao iatire capitaux nefa de tsy hita satria tsy hay le manao an'le zavatra sy ny karazany aza menatra amin'izany raha misy olona spécialiste an'le zavatra sy ny karazany aloha izy anao an'le zavatra idira mitsitatsiarina ihany io fond de relance io no ahafahantsika mamatsy vola sy mampandeha manao investissement raha tsisy investissement reo société tsika reo tsy afaka androso reo hitatsika zao jirama tenenao teo direko solution fotsiny manana solution 9 centimes de dollars ny kilowattheure renouvelable de ozy aho hoe raha ataonao io financement amy resaka jirama amy resaka renouvelable io 9 centimes amidinao 14 centimes ataontsika hoe 10 centimes amidinao 14 centimes manana 4 centimes de bénéfice anao lycéenao les prix efa misy plan zany any efa napetraka lycéenao les prix raha betsaka ny renouvelable manerana Madagascar
de lycée io prix io afaka 10 taona nefa tapitra reo contrat miaraka amin'ny société rehetrarehetra le 40 centime reo de jereo vao le ho renouveleny zalà ndray reo nefa zavatra tokony ho lycéna daholo le prix reo azonao tsara ohatr'izay koa ny era Madagasikara tsy mino an'izany hoe era Madagasikara dia amin'ny problème amin'ny fahity fa natao mihitsy zay afahity azy satria natyreniko an'izany tsika ne manana monopole na Madagasikara era Madagasikara tsika ne manana monopole any Madagasikara na ny vola interne zany ary vola farany lafo indrindra mandeha Sambava tanà Sambava anao lafo noho ny mandeha Paris ohatra Paris Amsterdam na Paris Espagne farany lafo indrindra zany era Madagasikara de fomba hoana ary mbola tsy mahatafavoaka fa eo le izy oa tsisy mangarara le fitantanana le société d'état en plus n'izay tsy mampisy mangaraza le gestion an'le zavatra mihitsy tsy mino an'izany hoe Madagasikara misy problème tsika koa maninona raha misy problème era Madagasikara maninona ao ny era France Ethiopian Airlines manao vol international Kenya Turkish Airlines maninona zareo miazakazaka makany amintsika de ho adala koa zany zareo anao perte andeha ho any Madagasikara zay anao perte faletsika mihitsy fomba fitantanantsika fomba hitondrasantsika an'le zavatra hoe ho privatiser ty efa tsy composition amin'ny capitale Madagasikara zao efa tsy Madagascar Airlines efa tsy fantatra hoe iza marina ny tena tompony Madagascar Airlines any le olana ny fifandraisan'ny Madagasikara eo amin'ny any ivelany ihany koa amin'izao fotoan'izao iazakazana be ny resaka hoe mitantanany Sadek Madagasikara inona le hoe tombony tokony ararotiny ny fanjakana zany amin'izao fitantanana izao ny resaka ara-toe-karena ihany koa moa zany mampay-toe-karena ny Andriamatoa sy Mbesoviala zao betsaka ny resaka momba ny ina moa ty fifandraisana resam-pirenena surtout tsika raha ny Sadek za manokana tadiavitsika tsika nosy ila tsika tadiavitsika zany hoe ila fifandraisantsika amin'ny resam-pirenena izany surtout amin'ny resaka régional tsika ny hitantanana Sadek aitsika tsara fa présidence tournante izy io zany hoe firenena rehetra membre dia isaky ny herintaona tery zareo no mitondra sy ny karazana inona ny tombotsoa io arakaraka n'le leadership an'le filoha mitondra azy inona ny priorité zay aloha tokony napetrany hoe raha hitondra Sadek izy inona ny priorité miainga amin'le filan'le firenena aloha hoe zao ny priorité ohatra fotsiny hoe teneniko fotsiny inona moa resaka énergie na resaka autosuffisance alimentaire resaka autosuffisance énergétique zay priorité rehefa zay ny priorité de hoentina eo amin'le commission mandinika an'le zava eo amin'ny Sadek zany de dinihany Sadek de ny Sadek no mitady ny moyen sahala amin'izy manana an'le leadership izy zany mamoaka an'le moyen international ifandraisana amin'ny international mba ahafahana mamatsy an'ireo tetikasa ny Sadek reo zay zany tokony ananana leadership zay ao amin'le hitondrasana an'le izy atreto aloha mbola tsy nahita hoe inona moa ny feuille de route ny filohantsika hitondrasana an'io herintaona malaky herintaona zany malaky de za efa tsy herintaona ntsony efa andro vitivity zay lasa dikan'izany tokony apetraka ao ny feuille de route amin'le priorité anao dia mametraka an'le moyen inona moa le moyen tsy hoe ny Madagasikara indray nanao moyen ao ny firenena rehetra manao moyen ao aloha araky ny capacité raha tsisy an'le capacité zay le maha leadership anao manao négociation amin'ny BAD Banque africaine de développement manao négociation amin'ny tahiry-mola resam-pirenena ifinancena an'le action ao amin'le région jerevinareo tsara raisiko ohatra ty Sadek ty amin'ny fisiny le état du Sahel taloha natsangana le état du Sahel de l'état du Sahel nanao an'le levée de fonds zay nametraka ny frantsay l'Union européenne les américains sy ny karazana nametraka an'izay teti-bola zay ahafahan l'état du Sahel mandeha any amin'le sécurité mandeha any amin'le développement sy ny karazana donc io miankina amin'le leadership an'le mpitondra an'le organisation ka tokony asehoan'ny filoha zay leadership zay asehoan'izay feuille de route zay hitondrasany an'le firenena sy le hitondrasany an'ny Sadek le communauté zany
Eo amin'le hoe fifandraisana amin'ny any ivelan'izay ihany fahitana Andriamatoa Serge Mbezoviala ihany koa ny politika ny Amerikanina taorian'ny fametrahany ny fitondran'ny filoha Donald Trump tamin'ny volana janoary 2024 dia maro ny fanapahan-kevitra izay noraisiny ary anisan'ny tena hoe napiakapeo izy manoloana an'le hoe continent africaine fahitanao an'izay inona ny tokony horarotintsika africaine zany amin'ity politika ny Amerikanina izay azo lazaina fa miazakazaka be ty mitondra fanivana izy. Zao zavatra tenako amin'iny ny filoha tsy mieritreritra ny fireneny dia anazy zay betsaka amin'ny kritika ny Donald Trump na amin'ny sendra iraisam-pirenena na amin'ny politique intérieure na amin'ny politique extérieure zany na politique intérieure fa zavatra tsy azotsika ho alainao aminy patriotisme économique ao zany hoe izy miankina za tsy eritreritra firenena American first Amerikanina aloha inona ny tombontsoanay rehefa tsisy tombontsoanay alohatsika samy barakay zay lenazy zay dia raisiko le politique africaine tadidinareo tsara tamin'ny voalohany izy nifoanany daholo le zavatra USAID financement zao satria tsisy impact eo amin'le firenena africaine le zavatra dia eo izy le nanova politique eo amin'izay hoe ok alohatsika iara-iasa amin'ny africaine fa partenariat gagnagna zay mila ny minéraux mila ny arena kibony taninareo zay mila an'izao zay raha tianareo ny azon'ny fanampiana an'le izy zany hoe tsisy fanampiana gratuit zany tsony hoe tiany anareo ampina anareo omena an'izao nareo fa inona ny tombontsoana eo aminareo zay vao afaka manampy anareo fa tsika ny tsy mieritreritra an'izany tsika rehefa misy négociation tonga dia tsy mieritreritra vao mahazo 1 million de dollars dia fa alefatsika ny 100 millions de dollars eo le négociation tsika eo le tsy mahamanana antsika amin'le hoe capacité de négocier tsy manana an'izay tsika jereo fotsiny zao idirako indray tena miditra aminao amin'le resaka teny ministre ny finance fotsiny mikasika le TVA 20% amin'le taux d'intérêt tsy miditra amin'ny particulier izy fa miditra amin'ny entreprise iny dia za tsy idirako amin'le resaka légalité ny zavatra iny satria zavatra tao anatin'ny loi de finance dia esorinao ny particulier dia ny entreprise fotsiny ok dia hoe ny teny tamin'izay fotsiny ny FMI ny manery atsika ny manao an'io dikan'izany tsy manana capacité de négocier anao ny FMI tsy manery anao na manana force de proposition anao hoe hiétouffer ny entreprise nay izy ty dia zany crédit any aminay efa lafo mbola ampinareo 20% ndray ny taux d'intérêt amin'le crédit tsy afaka anao investissement ny le entreprise safraine l'investissement rehefa safraine l'investissement tsy manana solution zany ianao afatsy ny récession zay le cycle économique dia hiakatra indray ny taux d'inflation sy ny karazana dia fa ianao zany tokony manao proposition amin'ny FMI hoe tsy tianay ty mesure ty fa zao ny proposition anay tsy manana an'izay zay isika dia eo tsika eo dia misubira dia zay ny afrikanina manontolo misubira an'le zavatra satria le fibre patriotique mbola tsisy ao amintsika sy le fandiniana amin'le hoavin'le continent atsika ina moa problème amin'izao fotoana zao fa miresaka géopolitique internationale ihany ny ao Côte d'Ivoire amin'ny Tidjani amin'ny candidat Tidjani satria manana an'izay vision zay Tidjani ane efa fantatritsika tsara fa anisan'ny afrikanina sangany mitondra zany crédit suisse zany CEO crédit suisse zany nisy fotoana izay mirahala mianaka efa nifankahita tany Londres fa olona manana vision ampandroso ny Côte d'Ivoire izy dia migéné ny intérêt any sasany dia io izy ataon'jareo zao hoe olana zao ny olana satria rehefa olona manana capacité de négocier dia sakanana foana io sakana io tsy avy any ivelany matetika fa ny ao anatiny zay foana ao anatiny le sakana fampanosoran'ny afrikanina tsy avy any ivelany mihitsy fa ao anatiny eo amin'le hoe fampandrosoana ny afrikanina zay isika eto Madagasikara manokana manana arena ambany tany mbola brut mbola tsy voatrandraka tsika raha mbola tsy mahafantatra azy fa ny any ivelany mahafantatra azy mialoha hany ka lasa ohatrany hoe ambakain'ny olona ilay malagasy tompony tany
sy le mpitondra zay azo lazaina fa sahirana tsy mahafantatra ihany koa n'ilay hoe sarobidin'ilay arena ambany tany fa maika fotsiny handray an'ilay vola zay omen'le tonga eto mitrandraka fa hitanao an'le hoe tokony ho ataon'lay eto Madagasikara zany ahafantarana an'le hoe asarobidiny zany arena ambany tany zany fa tsy ho ambakaina fotsiny amin'le hoe omena $180 ohatra ny base toliara ny fitrandrahana maro samihafa nisy teto fa tsy niteraka vokatsoa an'ilay vahoaka malagasy le zay hoe teneniko anao teo tsisy an'le patriotisme ho ary tsy marina zany hoe tsika tsy mahafantatra an'le arena misy ao tsika fantatra le arena misy ao tsika fa tsy ampahafantarina atsika misy olomby tsy mahafantatra an'le arena fa tsy ampahafantarina atsika fa misy ny fitrandrahana mangingina azonareo nga mantiako tenenina amin'izay misy géologue anie tsika betsaka ny géologue ananatsika ary réputé mialatsiny raha manonona olona fotsiny zao ohatran'ny ministre teo aloha reny manina tsy ampiasaina an'ireny na ina Andriamatoa Brice manana capacité ny identifier ny arena ao Madagasikara misy ihany koa ny mpampianatra géologue mampianatra ny Mahajanga sady mampianatra ny Toulouse Marius Rakotombo misy mahafantatra zava-misy betsaka roa ny teneniko zay fa efa misy manjaty maro ny olona mahafantatra ary fantatra tsara ny arena misy ao amin'ilay firenentsika ao dia atao exploitation sauvage fotsiny azy de exploitation sauvage zay ny problème misy ao amin'ilay firenentsika satria mampanan-karena olombitsy zay ane le olany le base toliara $180 millions ary io tsy $182 millions io no atsika mandritry ny firy taona moa izy io zay fa fantatra hoe évaluena otrine jereo ane ny anany le site ny société américaine anan'izy io estimation ne $2 milliards par an ny estimation zareo amin'izy io $2 milliards par an dia eo tsika dia manaiky an'izay fotsiny hoe $180 millions 30 ans mba eritreretintsika ane na manana fotsiny aza Madagasikara zay efa teneniko anatin'le programme de développement le nataonay le projet de société ny teneniko tao zay ny anina stratégique rehetrarehetra minimum Madagasikara 30%. Mandehana anao any Dubai, mandehana anao na Chine mi-exploiter pétrole na ohatr'izany any Dubai raha nomenao gratuit zany zareo hoe ok ataovy gratuit fa zao fotsiny ny alohanao dia anamboarany zalahy EPP fotsiny à gauche à droite anamboarany lalana kely fotsiny anao dia efa eo dia varina non le à long terme les générations anao à long terme mihitsy minimum 30% vao mananga la société stratégique tia dia minimum 30% aloha fa miditrongo gaz ny fanjakana zany dia eo am'izay le négociation vao manomboka ahoana am'izay négociation ty ahoana ty 30% zany kely loatra raha ty capacité ty mila manao contre expertise koa tsika resaka environnemental fa tsy hoe tia ny expertise ny société io dia eo tsika dia mijanona il faut une contre expertise zany ny firenena rehetra contre expertise amin'ny évaluation le arena ao anatiny ao hoe $2 milliards marina ve ty na izy publie an'izany hoe $2 milliards marina ve zany sa sous-estimer le zavatra zany rehetrarehetra zany tokony ananatsika daholo za tsy manaiky mihitsy an'izany hoe raha zany hitondra firenena anankiray zavatra stratégique ohatr'izao efa nisy zany QMM Fort Dauphin ry Ambatovy même pas 4% ny arena ane mety lany dia tsy eritreretinao fa mpantsona an'le firenena dia inona zao QMM nanao ny reny mpanjony reny zao pollué ny rano nanamboarana trano kely fotsiny eto dia nanamboarana lalana kely dia zay dia vita dia continue mi-exploiter zareo manahoana zao ny Ambatovy ny impact environnemental ao misy suivi ve na ny lalan'ny Toamasina na mbola tsy vita nefa zavatra tokony vita ny lalan'ny Toamasina iny io Ambatovy io tsisy an'izany zavatra rehetrarehetra zany tsy voatetritsika zay le patriotisme zay mila ananatsika mila misurmonter an'izany zavatra rehetrarehetra zany mahazo $180 millions bouclé indray aloha budget aloha fa aloha aloha ty andeha mila manana vision long terme tsika na ny hôpital tsika azy na ny éducation tsika azy simba satria tsy fananany fanjakana vola nefa manana rena araky ny teneninao ro tsika manana rena ambanin'ny tany inona zany le tokony atao
fa lasa reo mpampiasa volo reo indray a no manao ny asa amin'ny fanjakana, manangana sekoly, manao ny asa sosialy a nefa ndraikitry ny fanjakana zany. Oui, satria ny fanjakana tsy manao ny asana. La fonction régalienne de l'État tsy ataony. De faly fotsiny rehefa misy manao ary ohatra hoe anamboatra école zay de iny izy de tonga de tsara zany ataovinareo mihitsy fa tadiavina io. Fonction régalienne anao adinao de zay le intérêt public et l'intérêt privé lié tambatambazana zany any natao hoe corruption indirecte. Tambatambazana ianao amboarany stade kely, anamboarany école kely de amenao le arena ary ambadika ary. Zany zavatra tsy azo atao zany, favoritisme. Avy eo mandeha tsy azo atao zany. Dikan'izany tokony mifantoka am'le fonction ilana azy ny fanjakana. Zany hoe manao ny asany. Rehefa miditra ny vola amin'ny kitapom-bolam-panjakana, afaka mampiasa vola manao an'ireny école sy ny hôpitaly sy ny karazan'ireny. Fa le fomba fidirany vola amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny olana. Déjà le taux de pression fiscale atsika ne 14%. Tsika tokony andehana 20%, 20-25% taux de pression fiscale. Zay fotsiny tsika 14 zao apekary 20 fotsiny ane io efa hitan'izay. 6% taux de pression fiscale. Fa manaraka an'izay renégocier le resaka stratégique amitsika arena stratégique amitsika io mila manana parao ny fanjakana. Tsy ny olo tokana sao de hoe namany anina indray no amena parao fa ny fanjakana. On dit l'État ny fanjakana. De ho hitanareo izy. Fa tsy le fomba fitondrasana le firenena lazaina efa mbola tany amin'ny EPP zay mialatsiny nefa na eny manan-karena Madagasikara manan-karena efa firy taona raha ty zay zao mbola aizy tia reny ty mbola tsy hita foana. Dradradradraina foana manan-karena Madagasikara. Za tsy de miteny an'io mihitsy hoe manan-karena Madagasikara. Ary raha hanomboka exploitation zao tsika ny arena Madagasikara araka ny tokony ho izy ao anatin'ny 5-10 ans io vao ahitantsika any. Dikan'izany ahitantsika tonga, dikan'izany manombody an'izao. De reo efa nitsandraky reo tonga de efa reo ataovy transparence, ampidiro ny fanjakana ao anatiny. Alaivo ny paran'ny fanjakana ao anatiny io. Minimum 30% Andriamato Serge Mbezoviala ipita amina loha hevitra hafa indray tsika ty raharaha Boeing 777 lasa tany Iran ity. Ny faran'ny herinandro lasa iny no nandalo teny amin'ny PAK ny raharaha. Tsy fantatra mazava moa hoe tena nanokatra fanadidina tety ve ny FBI zay niraraina be fa tonga eto Madagasikara. Fa hatramin'izao aloha de mbola tsy nisy le azo lazaina hoe trondro vaventy osarinitra amin'ity raharaha ty niraraina ny tale général ny aviation civile de Madagascar voatontonona napirina ponja fa ny fahitanao an'ilay rafitra haute cour de justice tena mijoro ve io sa tokony ho foanana fa ohatrany hoe tsy manao ny asa. Mbola nahita ve nareo hatramin'izay ny joroany haute cour de justice? Mbola nahita nareo teneno amiko olona ray efa nikondamné ny haute cour de justice nanomboka ny joroany? Mbola tsisy zany. De zao mikasika an'ity raharaha ty aloha idirako tena zao misy ifandraisany ty raharaha ty miaraka amin'ny raharaha mbo malaza raha mandiniky nareo. Ina ny ifandraisany? Le aveu. Raharaha mbo malaza niaiky le olona fa namsavy nanao niaiky mihitsy le olona tamin'ny ankety. De inona koa le nataony tany amin'ny PAK le conférence de presse niaiky mihitsy le olona fa zareo nanao azy. Zany hoe ampidirina any am'le fiaikina foana le zavatra fa inona le fond de l'enquête. De zavatra tsy nanaitra ny olona koa de ty tam'le société UDAM anisan'ny olona voafonjy any le gardien les sociétés. Gardien les sociétés ve dia vita falsification anaty ratasany amin'ny ACM mandefa azy any Cambodge andefa azy any Iran le avion any Iran. Gardien de mba mieritreritra ve hoe crédible zany enquête zany? Mialatsiny fa ny fomba fijeriko zay aloha voalohany indrindra. Efa fantatry ny PAK fa ny ministre zany devant haute cour de justice. Efa fantany zany. Zany hoe io instruction interne io, enquête interne io. Dikan'izany efa fantany zareo haute cour de justice. Fa misy 2 poids 2 mesures fotsiny iny entre parenthèses Olivier Mahafaly tokony andeha cour de justice fa tsy fitsarana
tsotra fotsiny koa satria ancien premier ministre teo amin'ny fonction izy a nisy zavatra nitoriana azy io a de tokony andeha haute cour de justice koa izy entre parenthèse moa iny zay le égalité devant la loi zay le tenin'ny juriste zay mila mitovy n'olo le eo amin'ny lalàna zay aloha voalohany indrindra faharoa manaraka an'izay a hoe tsisy olona ambony dikan'izany a misy défaillance manifeste ao misy problème zany ny administration ao fomba ahoana ny DG ny ACM zany nanome autorisation rehetrarehetra ministre ny tsy au courant chefony voalohany fomba ahoana sûreté nationale ane zany aviation zany fomba ahoana ny primature ny tsy au courant tsisy note d'information ve misy défaillance manifeste ao zany fomba ahoana ny primature tsy m'informer ny présidence sûreté nationale io misy défaillance manifeste ao zany amiko manokana maneo zany zavatra zany raha ren'olona voapanga reny maneo zany zavatra zany fa samy manao zay saim-patany na ny ministre na ny DG na ny directeur ary samy manao zay saim-patany tsisy tsony ny autorité ary tsisy tsony ny lehibe fa hoe tia nanao fahatany tia de zao zay ny fahitako an'izy iny faharoa manaraka an'izay mikasika an'le enquête ny FBI mety nisy ny fahatongavan'ny FBI nanao enquête préliminaire satria tsy afaka manao enquête nationale izy hoe andefany amin'ny parc national fa raha misy zany zavatra zany suite ny enquête nationale an'io tsy maintsy misy ny convocation entraide angatahany amin'ny fanjakana malagasy hitondrasana an'ireo olona eritreretina hiconvoquena an'ireo olona eritreretina ho tafiditra ao anatin'ity zavatra ity eo amin'ny juridiction américaine de ndrasantsika nitohiny amin'izay zavatra zay satria raha nisy zay enquête préliminaire zay nataon'ny FBI de tsy maintsy hisy suite iny any aminy tsy maintsy convoquen'ireo olo reo andeha ho any aminy ho atao instruction devant ny entité judiciaire zay ny fandehan'izy iny donc hitatsika io fa tsika manana zavatra tsapa koa zany efa tsy mahatoky ny rafitra rehetra misy ao Madagasikara ny vahoaka satria zay le tereniko teo hoe raha olona mandinika de efa bouclena amin'ny aveu foana le zavatra nanao aveu zay foana inona le fond an'le enquête fomba ahoana zay tiako valiny le procureur en pac hoe fomba ahoana nahafahany DG nanao azy io tsy ny informer ny autorité supérieure fantatritsika tsara fa ny informer ny ministre izy araky ny lalàna araky ny tratasy zay nivoaka teny amin'ny tambazotra raha nanoratra tany aminy ministre teo aloha hoe expliquez vamiko andriamato DG ty zavatra ty de sous votre instruction ozy iny nanaovako an'iny zavatra iny dikan'izany informer de fomba ahoana tiako faliny paky ihany koa hoe ho valiny zay hoe fomba ahoana tao ministère tsy ny informer ny chefin'izy ireo ny chef d'administration ny any amin'ny primature sy ny karazany ary fomba ahoana ny primature tsy ny informer any présidence tokony valina daholo zany zavatra rehetrarehetra zany tena mitombona avy hoe ministra ihany ny tokony hiala sy tokony hanaovana fanadihadiana fa ny prime ministre ny fiadidina ny république amin'izao petrapetraka moa zany tsy voatontonona mihitsy arezahana tena hoe tsisy olona ambony voasaringotra amin'ity anisan'le valandresaka nataony toy ny mpampanolorana teo amin'ny paky mihitsy ma zay ka kiza moa ny sahy convoqué ny ministre sy ny karazany sy ny président république de za tsy azonao convoqué izy mandritra ny fonction zay ny lalam-panorenana tsy azo atao izy mandritra ny fonction rehefa miala eo izy zay vao zavatra hafa fa ny premier ministre hitatsika ministre ne aty misy perquisition any an-tranony ministre ny premier ministre parfois misy perquisition alaina rehefa misy affaire hoe surtout resaka sûreté nationale ohatrany io fa iza moa ny asany antsoany zareo lieny le pouvoir exécutif sy pouvoir judiciaire tsisy séparation de pouvoir de eo tsika de eo foana de ohatr'izao foana zay ny efa nangatahako hatramin'izay an'io séparation de pouvoir io pouvoir exécutif mila séparer vraiment pouvoir judiciaire ary ny législatif ohatr'izay koa législateur le pouvoir législatif tokony séparer les trois pouvoirs aloha fa raha mbola tsy séparenao reo lie izy raha angatiny haute cour de justice le misy olo tena ny député hoe
Iza nangatiko député, iza nandany andreo député reo, majorité reo nandany andreo napiditra azy aminao cour de justice. De reo ve de isany antso ny ministre ao aminy na isany antso ny olona ao aminy. Mbola nofinofo zany a. Fa efa sur le plan national efa vita iny affaire iny. Valina ohatrany ambo malaza iny hoa. Fa sur le plan international zay no andrasantsika. Afatsika mamatatra an'izany hoe vérité zany. Tady an'izany vahoaka malagasy. Simba le firenena, simba le toetsain'le firenena, simba le fitatrana le firenena, aoka tsika hieritreritra amin'izay ho an'le génération future. Iampita amin'ny lafiny politika indray sika sady amarana antsika ny fandarina zara hevitra amin'ity androany ity Andriamatoa Serge Simbe Jovial mbola anomana ny 2028 ve ilatsako fidiana ianao sa mbola hitako fanovana zany. Matoa ianao manao politika na efa teneniko foana. Matoa ianao manao politika ary mitondra atoko politika zany a dia mbola manana heritreritra ny mitondra firenena ianao. Mitondra firenena maingy amin'ny zavatra anankitelo a pilier anankitelo. Manana équipe ianao a mitovy vision aminao. Manana programme anao a hoentinao eo anatrehany vahoaka. Ary manana financement anao a ahafahanao a manorina an'ireto programme anao sy ny karazany reto. Zay foana ny heritreritra olona hitondra firenena mijoro amin'ny hitondra firenena zany. 2028 mbola hoe tsika zao ary ianao vao niteny teo hoe mbola hanova constitution hoe hanao an'izao hoe mbola tsy fantatra ny zavatra isy sy ny karazany. Miankina ihany koa io amin'ny circonstance nationale internationale hoe ahoana ny anina amin'ity firenena ity fa ny zavatra fantatro ary tsapako amin'izao fotoana izao dia hoe tsy hitsahatra ny hanoro hevitra na iza no tonga eo na iza no tonga eo. Na mifampiresaka amin'ny mpanohatra, mifampiresaka amin'ny fitondrana an'ity fitondrana ity raha misy zavatra ho an'ny firenena tsara tsy maintsy homeko foana. Anjaran'zareo mandray na tsy anjaran'zareo mandray. 2028 mbola ho hitantsika eo. Ahoana ny di hatrany amin'ny 2028 engany mbola ho velona soamantsara eto daholo tsika dia afahantsika manapa-kevitra amin'izay fotoana izay hoe ahoana ny itondrasana an'ity firenena ity, ahoana ny itondrasana an'ity politika ity, ahoana zao zavatra rehetra miseho zao. Tapitra ny fandarantsika inona no azonao amtinana raha reo voaresaka reo tao anatin'ny fandarana zara hevitra ary afatra ihany koa ny vahoaka malagasy. Misaotra anareo aloha misaotra anareo tamin'ny fanasana sy ny tafatafa mandeha dia mandeha tokoa ny fotoana ary misaotra betsaka anareo. Ny zavatra tiako teneniko ary adiniko tao angamba ny idirao kely zavatra nalany encre na tamin'ny fanaova gazety na amin'ny ainao manjery sy ny karazany koa tatoata le vovonana pam. Oka re le olona fifandiniana ambony latabatra. Misy ihany koa ny fifiaraha-mitata. Izy ianao ve olona tsy lany, izy no lany eo kiara hitatana aminy anao iny ianao. Dinidinika ambony latabatra tao iny. Efa nisany e zany, nisy ny FFKM, efa nisy ny any ho idiniana amin'ity firenena ity sy ny karazana. Matoa mbola tsy natao tsisy ilana zany. Ary esory koa anatin'ny saina rehefa hidinika ambony latabatra zany, vonona hidinika ambony latabatra ny tsirairay, esory hoe hizara seza foana. Zay le olana amin'ny firenena io dia rehefa mahazo seza foa dia angina indray. Aloha izy nitondra ho hitan'ny vahoaka. Dia ho hitantsika manao fanoherana matanjaka zay tsy mitovy fomba fijery sy ny karazany. Misaotra ny vahoaka malagasy ihany koa any amin'ny tokantrano any ny tafatafa. Ary za dia miteny foana raha mbola misy ny farany tsy ho foana ny fanantenana. Aoka antsika samy andinika satria tompona andraikitra daholo na ny mpanao gazety na ny mpanao politika na ny fiarahamonim-pirenena na ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny zavatra rehetra, amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato, amin'ny alalan'ny fandiniana, amin'ny alalan'ny fahafantarana ny marina eo amin'ilay firenena misy azy. Zay angamba no azoko marana anazy fa dia misaotra betsaka antsika rehetra tamin'ny dinika izay.